Mandray anjara ao anatin'ity hetsika film ity moa ny banky BFV Société Générale misy nitolotra natao hanomezana fahafapo ireo mpitsidika ny tranoivan'izy ireo ary natao ihany koa hanampiana ireo mpianatra no tanjona ao anatin'ny fandraisana anjara tahaka izao. Anamarika ny fisiny mandritra ireo efatrandro isin'ny andehan'ny fahafolo amin'ny laitsika Foire Internationale de Madagascar na film izay tototsaina etsy amin'ny Parc des Expositions Forêt l'Ouest Tatsbato ny BFV Société Générale. Mandritra ty hetsika ity dia nanomana tolotra manokana ho an'ireo mpitsidika sy mpanjifa ny banky amin'ny alalan'ny crédit à la consommation soa feno izay natao ho an'ny sokajina mpanjifa maro samihafa. Manana condition particulière zay zany hoe malatsaka 2 points zany ny taux amin'ny taux public ho an'ny client izay mandalo aty amin'ny film dia ny validité moa zany dia azo ao anatin'ny 48 heures. Dia ny frais de dossier koa dia afaka mienatra any amin'ny 10 isan-jato zany ho an'izay client tonga ny visite aty aminay dia manasa antsika rehetra zany anatona ny film zany eto amin'ny standiny BFV Société Générale. Nanokana trano eva amin'ny refy 30 metatra tora-droa ho an'ireo mpitsidika ny film ihany koa ny BFSG izay tazomin'ireo ekipa mavitrika sy matianina vonona ny hanome hetoro-hevitra ho azy ireo. Fa niroso tamin'ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa tamin'ny Université Catholique de Madagascar na UCM ihany koa ny BFV tetsy amin'ny Foibe ny Antsiranana. Tanjona amin'izany ny fampidirana ireo tanora amin'ny sehatry ny asa. Araka ny nambarin'Andriamatoa Bruno Massé, PDG ny BFSG, dia omena tolotra manokana ireo tanora mba hanamorana ny fidirana eo amin'ny sehatry ny banky. Hotolorana paky manokana ahafahan'izy ireo mampiasa ireo tolotra sy akoran'ny BFSG araka izany ireo mpianatra tanjona ny ahafahan'izy ireo manohy ny fianarana am-pilaminana sy lavitry ny ayahy. Mihoatra noho ny sehatry ny banky ihany koa ity fiara-miasa ity satria voakasika izy ity ihany koa ny lafiny ara-panabeazana sy fampiofanana.